Fa miarabantsika rehetra mahita anay am'izao rasy fotoana izao manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao izay mahita ity fahita lavitra sy mandre izao onjam-peo izao apôstôly Andreasy hitondra fijoroana vavolombelona amintsika ny amin'ny zavatra nataon'ny Tompo ny amin'izao anabavy izao finaritra anabavy. Finaritra apôstôly finaritra ihany koa sika rehetrarehetra mahita sy mandre ny onjam-peo feo alanitra. Iza ny anaranao raha tsy madiso? Fetra ny anarako. Inona zavatra nataon'ny Tompo taminao mahatonga anao mijoro vavolombelona eto zany am'izao rasy fotoana izao? Ho an'Andriamanitra ihany moa voninahitra noho ny amin'ny zavatra izay nataon'ny Tompo tamiko fa za ny aina famatorany devoly ny aina ihany koa tao anatin'ny aretina tena nijaly natsiaro ory satria tamin'izany koa mbola tsy tao anatin'ny hoe fanompona marina n'Andriamanitra satria moatry ny olona rehetrarehetra ihany mandeha mivavaka nefa ny fanompona izay tsy araka an'Andriamanitra ny tohizana ihany satria indray aman-dreny mbola niankina tamin'ny resaka fanompoan-tsampy taloha dia tamin'ny alalan'izay fanompoan-tsampy izay nitsapako hoe nahazoky resaka fanahy ny fean'ny vatako amin'izay. Ohatrohatry ny ahoana ny fiainanao an'izay hoe fanamamatotra izay? Misy manko ny olona hoe misy fanamamatotra dia mety hoe ny tokantrano no mikorotana, mety hoe misy devoly mampitahotra, mety hoe misy aretina mahazo azy fa tsy sitrapanafody. Raha inao no antaniana ohatrany ahoana ny fiainanao amin'izay hoe voafatotra na fanahy ratsy izay? Somary fitipitiany kely aloha ilay izy satria somary tantara lavalava ilay izy satria efa hatramin'ny fahakely. Indray aman-dreniko izany taloha mivavaka tamin'ny fiangonandehibe ozy izy tsika miala tsiny ho amin'izay olona rehetrarehetra mivavaka any fa izay ilay zavatra nisy marina. Mivavaka tany izay dia tao anatin'izay misy olona mpitaiza olona dia ny fiaina tokantrano indray aman-dreniko nikorotana tao anatin'izay. Dia tamin'izay zavatra izay no nanantonana mpitsabo anankiray avy any Manakary io mpitsabo io fa mipetraka teto Antananarivo dia natorin'ny olona hoe any no andaminana ny fiaina tokantrano indray aman-dreniko satria ndraiky mipetraka tany amin'ny faritany dia nanaraka vehivavy tany. Dia korotana zany ny fiaina tokantrano indray aman-dreniko dia tao anatin'izay ireo mpitaiza olona ireo teraka anankiray fa tsy teo an-tanan'zareo dia zahako ilay nentina tao dia tavin'zareo andimby anazy tao anatin'izay dia ifanahy io zany efa nanaraka anahy men'zareo anara-petaka moa za tamin'izay tsotoniky eto ilay izy dia io zany niantson'zareo anahy dia vao mela efa nanazo ainy dia iny anaraka namandra-pahalehibeako teny foana dia mifianahy nanakana anahy akony hamotika ny fiainako hoe tsy ana-tokantrano ohatrany moa tao anatin'ny fianakaviana voafian'ilay resaka hoe fanahy manambady izay mahatonga ny fiainam-pianakaviako korotana foana ny fiaina-tokantrano tovavy anatin'ny fianakaviana tsy misy makavady na misy maka dia misaraka ohatran'izay. Dia ina zany tena tsy zakanao tao anatin'izay hoe fatotra na devoly izay sy ilay aretina nahazo anao zay? Ny tena tsy zakako aloha ny tena hoe tena tsy zakako indrindra sady nahasorenana misy fanahy zany ohatry ny hoe mitady anambady mihitsy raha ny tena marina satria io fanahy io zany no ohatry ny hoe tia no anazy tanteraka mihitsy zany aho dia rehefa nandeha teny ny fotoana nandeha teny lava be moa ilay izy fa nandeha teny hitanao maso le devoly? Eo mihitsy tsika zao satria rehefa niditra mivavaka tato tonga dia dinganiko ilay izy niditra mivavaka tato amin'izay dia nandeha ny délivrance dia rehefa nandeha teny délivrance dia nisehoana fanahy amin'izay za ohatra atsika sy apôstôly miresaka izao zany ilay izy fa tsy anatina nofy fa tena mivantana dia niseho tamiko amin'izay izy satria efa ndroahana foana izy dia izy nefa hatramy fakely nanaraka anahy foana tsy haiko firy taona teny dia nisehony amin'izay za ilay izy lehilahy fohy kely sola loha lava volombava hatreto amin'ny kibony volombava fotsy be dia miboritana tena hoe ray manontolo dia tonga nanatona anahy amin'izay izy dia nisotominy lamba firakotrako dia za tena tsemboka be satria ilay izy hoe réel niady taminy fa izy aloha tsy nahalavo anahy fa avy eo amin'izay izy niteny hoe lasa ary aho izy dia lasa izy tao anatin'izay nandeha tendray ny fotoana tao anaty onjam-peo nanaraka fandaharana tamin'ny onjam-peo ilay amin'ny 7 arivo tonga avy any ilay fanahy avy eo dia mipoitra indray izy satria apôstôly Andreasy niteny tamin'izay nampianatra hoe amin'izao ora sy fotoana hitenenako izao dia tonga dia mitsoaka ny fanahy manambady tao anatin'izay ny atory ny alina mipoitra teo izy manao pataloha ilay rovidrovitra distray izy tsika ilana tsiny amin'ny fitenenana izay nanaovany dia izy lava be dia miboridana ambony dia sola aloha tena lavan'izay olona zany dia nitsikitsiky fotsiny izy dia izy tonga dia ndana mandeha amin'ny anaran'i Jesosy fa za tsy mila anao tao anatin'izay moa izy nitsiky dia lasa ary izay sady amela anao tsy anao tsoa satria efa fantatray fa any Jesosy ianao dia tao anatin'izay moa tena faly taorian'izay tsisy nininona siho tamiko tsony fa le fanahy io zany mbola niezaka nametraka zavatra tao anatin'ny kiboko moa koa ny fianakaviana nanana aretina overt regny koa moa efa voa ary nitsaboana tamin'ny alalan'izay mihitsy izy nididy dia efa tratran'izay aretin'izay ny regniko dia nefa io mbola mifehezana le resaka fanahy dia avy eo nanao eko satria narary tena hoe nijaly tena nijaly rehefa tonga fotoana amin'ny fahalotona na zay lazaintsika hoe raiky laozy izy tsika
de tena mijaly de rehefa am'le falotony iny a tsy tonga de raha aloha mandeha tamin'ny voaloha fa zavatra maromaro maintimainty misy fofona ary io tsy nambarako tamin'ny ray aman-dreniko fa nefiko samirery le izy de avy eo amin'izay a rehefa nandeha teny fotoana nandeha ny fotoana de natao nangonana vola tamin'ny fianakaviana satria nanomboka ny eto zakako amin'izay za mena a ny tenako me mijaly a tamin'izany fotoana zany moa zako nanana fofombady de io no nikarakara hoe nandovo vola ohatran'izany de le izy moa lasa naparitako ny fianakaviana hoe fanalanjaza nefa tsy tapan'le zavatra ny ainako de narary tena narary de natao eko de hoe dystrophie ovarienne le izy mbola any an-trano moa no taratasiny eko nisy analyse koa nasena natao fa mbola tsy fantatra marina le analyse de mena fanafody de tsy hita zay fiovana de rehefa nisy taona tamin'izay a nandre tamin'le fotoana cyclone be reny de nandre radiofion lanitra moa koa misy lanitra sy ny elo de naheno an'iny de tonga teny Betlehemanjoda mivavaka tamin'ny feton'ny fanavotana tamin'izay de tsy mazaka an'izany mandihy tsy mazaka manao zavatra mafimafy fa tena hoe marary rehefa tonga le fotoana anaovana zavatra mafimafy sy marary io a de tena mijaly tanteraka mihitsy tsy mba mavita hoe raha ohatra ny vehivavy rehetrarehetra hoe tonga de ndray tontolo ny andro iny de raha hoe misy fotoana zany hoe tsy anaovana fa vita hatreto ndra raha fa ny anahy mandra-paly ny andro de manao raha foana satria tsy mavita zavatra manao mafimafy zany mihitsy de ina zany dingana nataonao nanafahananao tao anatin'izay aretina tao anatin'ny kibo zay ie nanao dingana aloha nandeha ny délivrance de rehefa nandeha ny délivrance mbola teny foana le izy fa tao anatin'ny fetin'ny fanavotana amin'izay nidongo tamin'Andriamanitra za hoe fetin'ny fanavotana marina ve ty rehefa tonga fetin'ny fanavotana io a tao anatin'izay fetin'ny fanavotana zay mpaminany ny teny hoe tena ataovy izy ty fety tena hoe hideranao an'Andriamanitra asehoy fa fetin'ny fanavotana tsy mitondra zavatra ianao mody fa avotra ianao de tao anatin'izay tonga de tsapako hoe nisy zavatra niongotra tao anatiko azafady de iny koa nisy zavatra nanindrina tato amin'ny ilako ankavia satria tato le ovaire narary de iny koa misy hoe nisy zavatra niala de nikatokana mihitsy ato amin'izay de ozy izy le olona teo akaiky fa misy iny de za montsy ny teny de hoe mitsangana mideran'Andriamanitra mivoaka le irandroany za-pandresy iny tamin'izay tao anatin'ny fiderana iny a no henoko hoe nanesoran'Andriamanitra reny satria tsy mavita mandihy be zany a taloha fa na mandihy ara de marary rehefa avy eo de mandoha de tena hoe eno hoe mijaly tao anatin'izay a eny koa misy tilako ankavia ty rehefa mandihy za tsy mazaka ny tia fa marary satria miainga aveto le izy a de midina makany de rehefa kelikely iny amin'izay avy eo nandeha le ira fiderana de nandihy ny deran'Andriamanitra sitrany ianao tao anatin'izay de sitrana ny jorovavolombelona moa za tamin'iny tamin'izay andro ny fanavotana zay de amin'izao zany ianao tena matsapa hoe fa afaka tanteraka ie tena afaka ho an'Andriamanitra mivoninahitra satria tena amin'izao tena tsy saotra anahy na ao an-trano raha za reriny ao de mideran'Andriamanitra alefa mafy ny radio de mideran'Andriamanitra tena hoe afaka olona afaka tsy hoe manao zavatra mafy de mbola mihetsika kely ihany de mbola mitandritandrina ihany sa tena tonga de afaka tanteraka mihitsy afaka tanteraka tena hoe afaka satria amin'izao ara na bidon 12 ary no entiko maka rano tsy tsisy problème mihitsy de ono a inona no afatra mba ampitainao satria mety misy olona tratran'izay zavatra ihany koa mamatotra azy any atokantrano any a ya ho antsika any atokantrano any a zay mahita na mandre ihany koa tena nijaly za ary tena nijaly tsy nitovy amin'ny vehivavy rehetrarehetra mihitsy de androany a olona afaka de manapita aminao koa raha te ho afaka ianao atolory an Jesosy ny fiainanao manatona an'Andriamanitra ary ny afatra tena teneniko anao hoe ato amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka Andriamanitra tena velolato izy ary za miteny aminao zao vavolombelona zany hoe velona ato anaty fiangonana ty Andriamanitra tongava manaova dingana aza manaiky fotsiny hoe any an-trano de mianonja be de manaraka andreny délivrance reny fa ny fahavononanao sy ny fahatongavanao ny tena takian'Andriamanitra hanasitranany anao de manentana anao hoe tongava hoeto ny olana misy eo amin'ny fiainanao hoeto ny aretina hoeto an-tanana fa Jesosy vonona indray anao sa manjara rehefa tonga any ianao mankasitraka nabavy fetra tahin'Andriamanitra ihany koa isika rehetra manaraka anay a mahireza